ho azay rehetra malala an'Andriamanitra sady masina ho aminareo anie ny fahasavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra ry havana amin'izao Alahady fa 24 ny volana oktobra 2024 izao. Izay mbola hibanjinantsika ny loha hevitra hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Ary koa Alahady natokana hitondrana bavaka ny sampana fifoazana manerana ny sahan'ny FJKM. Noho izany dia fandaharana nalefa ny foiben'ny sampana fifoazana iombona ny sampana fifoazana rehetra ato amin'ny FJKM no erahantsika manatanteraka an'io. Ary dia ao anatin'ny izao fanompom-pivavahana izao ny asa sy ny fampaherezana ho tanterahan'ny mpiandry sy ny mpiomana. Homany eo am-pelatanantsika ry havana ny salamo fa 17 ary ny fanekem-pinoana apostolika. Ny sampana fifoazana manatanteraka ny fitarihana ny fanompom-pivavahana amin'izao sy ny mitondra ny mamaky ny soratra masina sy ny vavaka fitsilovana. Ny mitondra ny havatry ny tompo amintsika kosa dia mpitandritsika eto an-toerana pastera Randrianarso Alain. Ny manatanteraka ny vavaka fangatahana dia ny mpitandrina mizajarà pastera Onja. Ny mitendry ny zava-maneno dia Andriamatoa Rasolofo Malala Iandry. Ary ny diakona miara-miasa manatanteraka ny asa fanompoana androany dia ny Sokajy Mahatoky. Ry havana malala, andeha ary sika hitsangana hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Koa iarahantsika mamaky ny salamo fa 17. Aorian'izay dia ny firana fifoazana fa 10 ny 2 sy 2 salamo fa 17 amin'ny anaran'ny tompo. Mideraha ny Jehovah ry firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia, amen. Mbola ihary hivavaka isika ry havana. Midera sy mankalazanao zahay ry Tompo Andriamanitra masina indrindra.
noho ny famindraponao sy ny fitiavanao anay. Saotranao zahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao ho fanavotana anay, ary noho ny aminy mbola mahatoy zao anay. Mitsaokanao zahay ary manome voninahitra anao, miara manandra-peo mankalaza anao fa tsara ianao. Famonjena sy fitiavana no niazonanao anay tamin'ny analan'i Jesosy Kristy, ary noho ny asan'ny fanainao masina no nitaona anay avy tany amin'ny toerana nisy anay tsirairay avy ho tonga eto amin'izao fotoana izao, mibaiko anay mba hiorina amin'izao fanasanao Jesosy Kristy Tompo izao, ka hatonga anay iroso amin'ny finoana mba hahazoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Aokary ny fanainao masina hiasa manan-kery aminay, ahaizanay hanoloranay ny tenanay ho anao, dia azo am-panahy vaovao indray zahay, entinay mamakivaky ny fiainanay, ary izay rehetra tanterahanay eto ry Tompo dia mba hisehoan'ny voninahitra irery ihany, ary hoanitra kasitrahanao eo anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo amin'ny fanasana no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Petraka ny fiangonana. Enoy amin'ny fanajana sady eritrereto tsara ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Koa ary azy amin'ray amin'ny maizina tsy mahavokatsoa fa aleo manandro izany, fa izay ataony eo amin'ny miafina dia mahamenatra na dia milaza izany azy. Koa izany no ilazana hoe mifoazy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehananareo mba hitondranareo tena tahaka ny adala, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka raraoty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo, ary aza ho mamindovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fianonan'ny fanahy, ka mifampilaza amin'ny salamy sy ny firana ary ny tongokiram-panahy, dia mihira sy mikalo am-ponareo an'ny Tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fatahorana an'i Kristy. Ary ho fanampian'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo amon'ny zana-tsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ny ratsy. Sambatra amin'ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Hira FJKM 2:700 ny andininy voalohany. Malala rehetra ao amin'ny Tompo, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa aoka anatina ny Tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany, ka hanaraka ao am-pontsika izao vavaka izao, hiary hivavaka isika. Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masino, ianao no atoninay izao, manoloana ny tsy fahamendrehanay sy ny fahotanay. Ianao no hany mpamonjy mora azo indrindra ny fahoriana, ary matoky ny teninao izahay, fa izay manatona anao tsy mba ho lavinao mihitsy. Koa indreto izahay mifona, hiverina aminao,
fa efa tsaronay ny fahotanay izay hevitra mampitsaraka anay taminao. Fa raha nandidy sy nampitandrina anay ianao mba hitondranay tena tsy ho toy ny adala sy tsy anara-po amin'ny fanao ratsy, hihira sy hikalo anao tomponay, ary koa hifanaiky amin'ny fahatahorana anao Kristy ka hiazona amin'ny finoana ianao. Dia ny mifanohatra tanteraka tamin'izany no efa nataonay. Anka manatona anao, anka mananotanina anay ny fahaverezana sy ny fahafatesana. Sofa teo ianao Jesosy, mandresy lahatra anay hatrany, hiazonanay ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana ianao. Manasa anay hatrany mba hiorina amin'ny fanasanao Kristy tomponay, ka ho santatry ny fiarahanay aminao raha hatr'izay. Koa ankehitriny Tompo, mamindrafo aminay, mamela ny elokay, vonoy Tompo ny fahotanay sy ny fahadisoanay noho ny amin'ny ranao Jesosy Kristy. Fa amin'ny anaranao no anantenanay famelan-keloka. Saotra Tompo, amen. Hira fifoazana fa 720 sy 300 ny 1 sy 2. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana dia Andriamanitra be famindrapo, koa aokitsika hitsangana handray am-pifaliana sy amin'ny finoana ary amin'ny fanantenana amin'ny famelan-keloka omeny ny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, ampionony ny oloko, hoy Andriamanitra reo. Mitority ny somafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony. Ary efa nandray indroyeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy, mivaly ny fahotana rehetra nataony. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina, miderany Tompo, amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany, amen. Hira fifoazana fa 570 ny 1 sy 3.
Ny olona izay mahatsapa fa voavela heloka ry havana dia samy manambara-pahabe maso ny finoana mahery ao anatiny, koa aoka isika hiaraka nona fanekempinoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fanekempinoana apôstôlika, manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokony tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalona napoka potoplava, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalefina, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any miaviny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Napetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny filazana ny raharaham-piangonana izao isika ry havana. Dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha sy ny asan'ny fiangonana isika ry havana. Aorian'ny filazana ireo raharaha isan-karazana dia andray fitenenana eto ny avy eo amin'ny AFF anao tatitra momba ny tafika masina sy teny fisaorana. Aorian'izay dia ny solotena amin'ny FDL. Manaraka izay dia ny safifa izay hitondra ny afatra avy amin'ny fifoazana foibe. Aorian'izay dia nisy tatitra ataon'ny solotenan'ny VSK-STA AFA RSTK, ary ny farany dia tatitra komity lehibe faritra avaratra Andohalo, ary dia ndray aman-dren'ny mpitandrina no hanohy sy hamarina ny raharahantsika. Taratasy voaray avy any ivelany. Avy amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika araka ny fandaminana eo amin'ny toeram-panomanana mpitandrina faculté de théologie Ambatonakanga, izay tompon'andraikitry ny fizaran'asa dia manao izao taratasy izao: ho fanolorana an'Andriamatoa Randriambenitsoa Onja Nantenaina, hanao fizaran-draharaha eto aminareo manomboka ny volana oktobra ka hatramin'ny volana martsa. Izy dia notolorana délégationa pastoraly sady efa niofana momba ny asa fitondram-piangonana, ka afaka manao ny asa pastoraly rehetra toy ny mitarika fotoana, mitory-teny, mitantana sankraveta, manamasina mariazy, mampiofana sampana. Misaotra anareo meloha sady izahay ry havana amin'ny fanekenareo handray azy ampitiavana sy ny fahavononanareo hanampy azy hatotosany izao fizaran'asa izao, ary irina indrindra ny fiaraha-miasa avy aminareo mpitandrina sy ny fiangonana amin'ny fitaizana iombonana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo amin'ny. Efesiana 2:2-10. Avy amin'ny mpanazava stily eto Madagasikara, faritany Analamanga afovoany, komity paritany Kopa. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika noho ny taom-piasana 7 sy 2 raiky amby 20 sy 2 izay nifarana sy noho ny fahavitan'ny fivoriam-ben'ny faritany Analamanga afovoany izay natao ny 5 oktobra, ka navoafidy ny filohan'ny komity paritany Kopa sy ireo mpikambana vaovao ao amin'ny Kopa, ary ny filoha-paritany mpanazava stily hitondra indray ny faritantsika ato anatin'ny 3 taona ho avy. Manasantsika ampifaliana hiara-kalazan'Andriamanitra sy ametraka eo ambany fitahiny ny taom-piasana 1 amby 20 sy 2 hatramin'ny 4 amby 20 sy 2 mitsidika
sy ny tao-pitezana raika amin'ny roapolo sy roa amin'ny roapolo sy roa arivo amin'ny fotoam-pivavahana hatao ny Alahady fa 8 amin'ny roapolo novambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo izao amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Miandrarivo Fahasoavana. Taratasy avy amin'ny FJKM Antananarivo Renivohitra. Ho tanterahana eto Antananarivo eny amin'ny Sianakila Ambohipo amin'ny 7 amin'ny roapolo ka hatramin'ny 9 amin'ny roapolo novambra ho avy izao ny komity foibe FJKM fa 4 amin'ny telopolo sy ny zaikabe fa 5. Vahiny marobe avy any amin'ny faritany savy eto Antananarivo no hanatrika izany fivoriana faratampony eo anivon'ny FJKM izany. Notoloran'ny filoham-piangonana sy ny birao foibe FJKM adidy mifanandrify amin'izany isika fiangonana atao amin'ny FJKM eto Antananarivo Renivohitra dia ny fampiatranona ny fivoriana sy ny fandraisam-bahiny dia ireo mpivory rehetra izay hilasy eny amin'ny Sianakila Ambohipo araka ny voalaza etsy ambony. Araka izany dia adidy masina iarahantsika miantsoroka ny fikarakarana ny sakafo sy ny fampiatranona ny vahiny ho tonga eto Antananarivo. Ho fanomanana ny zavatra rehetra dia mety ny mba hanolorantsika ny anjarantsika hatramin'ny alatsinainy fa 9 novambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Ho antsika FJKM dia aterina ao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga izany. Avy amin'ny arsiva sy tranombakoka FJKM. Itale sy ny mpiara-miasa aminy ny mpikambana ao amin'ny komitiny foibe arsiva sy tranombakoka dia faly manasa anareo mba atsika mba handray anjara hira roa amin'ny fanafanana ny amboara-peo ifampizarana mitondra ny loha hevitra hoe mifaly midera ilay Mesia. Izay ho tanterahana ny Alahady fa raika amin'ny roapolo novambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo ao amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Avy amin'ny sampana sekoly Alahady FJKM komity jobily fa 5 amin'ny roapolo taona n'Andriamatoa Rakotoarisoa Ertina Kaleba mpitandrina. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mankalaza ny jobily fa 5 amin'ny roapolo taona mampitandrina Andriamatoa Rakotoarisoa Ertina Kaleba mpitandrina mivady filohan'ny sekoly Alahady foibe FJKM sady mpandrarahan'ny FFBM foibe sika amin'ity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo ity. Itaony jobily dia efa nosokafana tamin'ny Alahady fa raika amin'ny roapolo martsa ary ny famaranana dia ny Alahady raika amin'ny roapolo desambra ho avy izao. Marihana fa izy dia mpiasa iombonana tsy mitondra fitandremana. Amin'ny Tranovato Anjanahary Martiora sampana vokovoko manga. Ho famotosana filazantsara ny nosy Madagasikara sy ny fanohanana mamaim-poana ny sekoly FJKM Rafaralahandriamazoto amin'ny tetikasa kantine scolaire izay dia mikarakara fiderana fanohanana goavambe iarahana amin'ny ampifity FJKM Isotry fitiavana. Izay tanterahana ny Alahady 4 amin'ny roapolo oktobra anio amin'ny 3 ora eto amin'ny FJKM Andavamamba Velona. Ny karatra fanasana fidirana dia raisina amin'ny vidiny 3 ariary sy R1 VIP. Avy amin'ny fitandremana Ranovao Martiora komity fandraisan-tanana. Araka ny fifampitondran'ny mpitandrina sy ny fiangonana rehetra eto anivon'ny FJKM dia tonga ny anjara fotoana irosonay amin'ny fifandraisan-tanan'ny mpitandrina mivady sy ny zanany amin'ny fiangonana reniny sy ny zanaka ampelezana izay hotareny ambaratonga andrafitra FJKM rehetra ny sabotsy fa 7 amin'ny roapolo novambra ho avy izao. Dia tsy misalasala izay manao izao fangatahana fanohanana aminareo izao raha misy ny azonareo atao amin'izany ho fanoloran-tanana aminay manoloana ny asa masina ataon'ny fiangonana tarihan'ny mpitandrina izay mikendry fampandrosoana ny olona rehetra amin'ny maha olona manontolo azy misimisy kokoa. Avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana fitandremana Andrainarivo Fahasoavana.
ny mpitandrina sy ny fiangonana atao amin'ny fitandremana Andrainarivo Fahasoavana dia manasa antsika mpianakavin'ny finoana hanatrika ny famaboasan-kevitra ataon'Andriamatoa Rahary Jaona sy lofin'Irina mpitandrina FJKM Ambavahady famonjena ary filohan'ny sampanasa fikarohana sy fandalinana finoana ao anivon'ny foibe FJKM mitondra ny lohateny hoe tandremo ny fampianaram-biso. Izany dia tanterahana ny Alahady fa 14 oktobra anio zany ny fizarana voalohany sy ny Alahady fa 1 oktobra ny fizarana faharoa samy amin'ny efatrora ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Avy amin'ny FJKM Ambavahady famonjena. Ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fa 70 taona ny fiangonana FJKM Ambavahady famonjena. Izay komitin'ny fankalazana dia mikarakara seho iray mitondra ny lohateny hoe diam-pen'ny rado amin'ny Alahady fa 14 ny volana oktobra amin'ny 3 ora tolakandro. Izany seho izany dia natokana indrindra hikaloina sy hiantsana ireo sanganasan'ny rado izay iarahana amin'ireo mpanakanto zanaky ny fiangonana sy ny antoko-pihira. Ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ny synodam-paharitany Antananarivo Atsinanana fitandremana Ambohimasina Ziona Masindray ny komitiny Jobily dia noho ny Jobily fa 15 taona na mpitandrina ary ho fandraisan-tanana ny mpitandrina Ranoir son fils mivady sy ny ankonany dia manasa antsika hiara iombom-bavaka ao amin'ny FJKM Ambohimasina Ziona ny sabotsy fa 3 oktobra 2024 ivon'ny fotoam-pankalazana manomboka amin'ny 7 ora sasany ny fotoana. Ny foibe FJKM ny synodam-paharitany Antananarivo Atsimo ny fitandremana Ambohimasina fitahiny ny komity fa 15 taona mahampitandrina dia manasa antsika hiara isaotra sy hiara ankalazan'Andriamanitra noho ny Jobily volafotsy fa 15 taona mahampitandrina FJKM an'Andriamatoa Rabe Tokotany Rabe Manoro Andramatoa Rabe Tokotany Rabe Manoro Vero mivady ao amin'ny FJKM Ambohimasina fitahina alakamisy feno arivo ny Alahady fa 14 oktobra iarahana amin'ny foibe FJKM sy ny fiangonana ary ny zanakam-pelezana. Ny alakamisy fa 4 novambra dia hiarahana kosa amin'ny synodam-paharitany Antananarivo Atsimo. Avy amin'ny paroisse internationale FJKM Andohalo. Mampatsiahy anareo izay fa ny fanompoam-pivavahana atao amin'ny teny anglisy izay karakarain'ny fitandremana paroisse internationale FJKM Andohalo izay tanterahana isaky ny Alahady farany amin'ny volana dia mitohy hatrany. Andeha ifamitoana ary isika amin'ny Alahady fa 1 oktobra ho avy izao. Ny antony manokana dia manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny fotoana fa tsy amin'ny 7 ora toy ny mahazatra. Isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'izany. FFKM Antananarivo Renivohitra. Ho fanomanana ny komity foibe FFKM fa 7 sy ny zaikabe FFKM fahasivy izay ho tanterahana eto Antananarivo amin'ny 17 novambra ho avy izao dia miantso antsika mpitondra fivavahana sy vahoaka kristianina rehetra ho tonga amin'ny fanompoam-pivavahana hitondrana ambavaka an'izany fotoan-dehibe rososina izany. Ny fotoana dia ny Alahady fa 7 novambra 2024 amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Ambatofinaka. Antsakira masina izay hafanain'ny antoko-pihira no hanombohana ny fotoana fifankahirezana amin'ny ten'Andriamanitra sy fitondrana ambavaka ny asan'Andriamanitra hatretsika FJKM no hanaraka izany. Avy amin'ny Sympathie SPA 12 ho fampandrosoana ny asan'ny sampana mpanazava stily ny fivoren'ny komity lehibe Sympathie atao amin'ny synodam-paharitany Antananarivo Atsinanana dia hatao ny sabotsy 20 novambra 2024 amin'ny 7 ora maraina any amin'ny FJKM Isoavana Fiavozana. Ko asaina isika rehetra mandrafitra izany komity lehibe izany mba ho tonga hanatrika sy hanao ny zava-dehibe io fotoana io. Ny sampana mpanazava stily any an-toerana dia manomana sakafo atoandro izay jifaina amin'ny vidiny 500 ariary ary hanasana antsika rehetra ho fiombonana.
avy amin'ny sampana fifoazana foibe. Ny foibe sampana fifoazana FJKM, ny komity fankalazana an'Andriamanitra noho ny faha-efapolo taonan'ny safifa dia manasa ny biraon'ny safifa eto aminareo na ny solotenany ho tonga any amin'ny FJKM Atsimon'ny Mahamasina synodam-paharitany Antananarivo Andrefana ny zoma 8 oktobra 2024 ho avy izao, manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Zava-dehibe no raha mandinika amin'io ho fampandrosoana ny asan'ny fifoazana. Avy amin'ny komity fankalazana ny 15 taona ny asana sy fisotrondronoana Andriamatoa Randriamiadana Florentin Mianakavy, course foibe FJKM. Manao izao taratasy izao izay komitin'ny fankalazana n'Andriamanitra noho ny 15 taona ny asana sy ho fisotrondronoana Andriamatoa Randriamiadana Florentin Mianakavy izay niasa teto amin'ny foibe FJKM. Manasa antsika mpianakavin'ny finoana mba ho tonga hiara-iombo-mbavaka amin'izy ireo mandritra ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana n'Andriamanitra noho izany, izay ho tanterana ao amin'ny FJKM Ambatomena ny Alahady fa 14 oktobra ho avy izao. Ireo taratasy sy voaray eto an-toerana. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny Alahady voalohany sy ny fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka 2 sy ilay karatra mavokely hanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanantona ny voamera ao amin'ny tokotany Atsinanana isaky ny Alahady fandraisana. Avy amin'ny volana Sikitana. Ilazana sika ray aman-dreny sy ny ankizy fa manomboka amin'ny Alahady fa 1 oktobra ho avy izao ny fanomanana ny fety krismasy, koa entanina isika handefa ny zanantsika amin'izany. Iangaviana ny mpiandraikitra rehetra mba hijanona ao ambany tohatra aorian'ny fanompoam-pivavahana izao maraina izao mba ho fanomanana izany. Avy amin'ny FKTZO. Antsoina isika mpikambana rehetra sy izay olona te-hanatevina ny fikambanana mba ho tonga hamonjy ny fivoriam-be fanaontsika isa-taona ao an-tokantranon'Andriamatoa Andriamalala Iandoniaina sy Vololona any Ambatolampy Ambohibao ny sabotsy fa 9 novambra 2024 manomboka amin'ny 10 ora maraina. Aoka samy mitondra ny sakafo sy rano sahaza ary ny fitaovam-pihinanana. Samy manao izay tongavany any an-toerana isika. Ny fandraisana ny bus 114 Ambatolampy eo amin'ny Plaza Soarano dia miala eo amin'ny Procara eo no mifampiandry sy mifampiantso. Ny zavatra hodinihana mandritra izany dia ny fampitana vaovao samihafa, tatitra ara-moraly sy tatitra ara-bola ary fanomanana ny fikarakarana ny krismasy sosialy izay ho tanterahana ny 17 Desambra ho avy izao. Ary aoka mba samy hiomana amin'ny tsipapaika sy ny tolo-tanana. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara Ambavahadimitafo. Ho fanohizana ny asa fitoriana ny filazantsara izay natao teny soavina fiorenana dia antsoina ireto sampana ireto hijanona fohy aorian'ny fanompoam-pivavahana ao antsinanan'ny fiangonana dia ny sampana fifoazana, sampana sekoly Alahady, sampana Dorcasy, sampana lehilahy kristiana ary sampana tanora kristiana handamina ny suivi tokony atao eny soavina fiorenana. Antsoina koa ny birao sy ny komity AFF ary ireo mpiandraikitra na responsable tamin'iny tafika masina iny hivory ny sabotsy fa 3 oktobra amin'ny 7 ora ao amin'ny akany Ralibera. Fanandify amin'izay ihany koa ry havana dia hiaona ireto sampana ireto ny VSK, STA, AFA, STK mba ho fanohizana ny tafika masina mahakasika ny tanora sy ny ankizy. Avy amin'ny fiaraham-bavaka Mamre FJKM, taratasy fisaorana. Izay masera Mamre dia feno fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra fa totosa somatsara ny fanompoam-pivavahana natao teto amin'ny fiangonana FJKM Ambavahadimitafo tamin'ny talata 12 oktobra 2024.
izay fanompoam-pivavahana natao ho an'ny Alahady ny Mamre. Misaotra ny mpitandrina mivady sy ny biraon'ny fiangonana, misaotra ireo olona diakonina, misaotra ny atoko-pihira Ambavahadimitafo nandray anjara hira nandritra ny fanompoam-pivavahana. Misaotra anareo mpianakavin'ny finoana tsy akanavaka tonga niaraka ny ombombavaka. Misaotra ihany koa amin'ny fanampiana rehetra izay natolotrareo. Ny tompon'ny fiadanana ny ho aminareo mandrakariva. Avy amin'ny tany ketsa. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izay efa totosa ny fivoriam-be faharoa na tamin'ity taona ity, izay nitanterahana ny Alahady fa 3 oktobra 2024 lasa teo tao amin'ny Akany Ralibera. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina Randrianary Soalain, ny reny Pia Ramantoa Mariska, ny ray aman-dreny sy ny mpikambana tonga nanatrika sy ny trotro ambavaka izany fivoriam-be izany. Ny tany ketsahany dia manao izao filazana izao. Ilazana isika rehetra fa mitohy hatrany ny fianaran-kira ao aoriany ny fanompoam-pivavahana izao maraina izao. Ka ao amin'ny Akany Ralibera no hatanterantsika izany, mifampilaza fa ao anatin'ny fanomanana ny advento isika, ary manasa anareo rehetra izay mbola te hanatevin-darana ny fikambanana. Misy kajy maharitra. Antsoina ny mpikambana rehetra amin'ny sikajy maharitra fa hanatanteraka fivoriana fanomanam-panahy sy ny fanomanan'ny anjara asa fanompoana ny fa-enina sabotsy fa-enina novambra amin'ny 10 ora ao amin'ny Akany Ralibera Daniel. Avy amin'ny miasa safia. Ilazana isika fa mitohy ny fianaran-kira ka ny sabotsy fa 3 oktobra amin'ny ora sasany no fotoana ao ambonin'ny lokal skoty. Manasa izay hiditra ho mpikambana vaovao hamonjy io fotoana io. Avy amin'ny sampana Dorcas. Ny Dorcas dia hivory izao maraina izao ao aorian'ny fanompoam-pivavahana. Mandritra izany no hanatanterahana ny fifidianana izay ho mpitahiry vola ny sampana, koa antsoina isika sampana Dorcas rehetra hanatrika izany fotoana izany. Avy amin'ny toko-pihira Ambavahadimitafo. Mitohy hatrany ny fivoriana sy ny famerenan-kira. Ny fotoana manaraka dia ny alakamisy amin'ny 9 ora sasany sy ny sabotsy amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana. Sampaty fahatelo ambin'ny folo. Misaotra an'Andriamanitra no fahatanterahany vokatra Alahady voalohany oktobra, dia misaotra ny mpitandrina mivady, biraon'ny fiangonana, ny sampana tetika asa mendrika ary ny mpianakavin'ny finoana tsy akanavaka. Andriamanitra manankiray pahasoavana hamaly fity antsika rehetra. Afana ny taratasy filazana manjo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izay noho ny nanomezany ny hava malalanay Randria Manga Malala Ida Paul Marie Raberaoka Erakara Wilson, izay natsony ray ody any aminy ny Alahady fa 20 oktobra 2024. Ny mampandrehantsika dia ny vadiny Randria Manga Malala Parfait mbo firaisana, ny zanany ny zafikeliny, ny rafozany, ny ray tampo aminy, ny ray tampo amin'ny vadiny, anatin'izany Randria Manga Malala Odin sy ny zanaka aman-jafiny, ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny tranony lo 82 E bis Amboripotsy Talatamaty ny Alahady fa 17 oktobra 2024 amin'ny 12 ora sasany, ary entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny cathédrale Immaculée Conception Andohalo, alohan'ny ametrahana azy amin'ny fahasam-pianakaviana eny Ambatomasina Ambohimanga Rova. Ny fiangonana dia hanatanteraka ny famangina ny alatsinainy fa 15 oktobra amin'ny 4 ora eny Amboripotsy Talatamaty ny fotoana eo amin'ny Bongo. Dia toy izay ireo raharaha sy asan'ny fiangonantsika ry havana, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fa ny miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny Tompo. Indro atolotray ny tatitra amin'ny tafika masina
izay niombonan'ny volonasykitana STA, STK ary ny AFF ankizy dia ny afa teny soavina fiorenana nandritry ny 2 andro ny mikasika ny amin'ny ankizy sy ny tanora. Ny tanjon'ny tafika masina moa dia tsy misy afa-tsy ny filazana ny amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Izany no nandraisana ny lohahevitra hoe iza moa Jesosy. Ny soratra masina dia ny Jaona, filazantsara ny Jaona, toko 4:12 ny andininy 9 manao hoe hoy Jesosy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Ny fitaovana moa dia mazava ho azy fa ny Baiboly. Nisan'ny mpiantafika izay ny fandrombonan'ireo sampana efatra ireo dia miisa 3:30 ary ny ankizy izay notafiana dia 3:20 izay tao anatin'ny fiangonana sy ny manodidina izany tanàna izany. Ny fizotran'ny andro anankireo dia ny zoma hariva izay nandraisana ny lohahevitra hoe Jesosy no lalana ary nampitaina tamin'ny Eksodosy toko 4:12 ny andininy 1:30. Ny tsy anjery tamin'izany dia hoe ity no lalana ka andehana. Tsy misy lalana mankany an-danitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny sabotsy maraina dia Jesosy fahamarinana izay nolalovina kalamanjana ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary nandraisana ny tsenjery manao hoe mba ho marina izy ary hanamarina izay rehetra mino any Jesosy. Nolalovina teo kalamanjana izany ary ny tanora vitsivitsy no nandray anjara tamin'ny izany tantaran-tsehatra izany. Ny sabotsy hariva Jesosy no fiainana. Jaona toko 10:1-15 no lesona ary ny tsenjery tamin'izany zao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be izay nampitaina tamin'ny alalan'ny flanelle, ny Baiboly ary sary lehibe. Nofitinina izany lesona lohahevitra anankitelo izany tamin'ny asabotsy hariva dia nisy ny antso fanasanan'ireo ankizy tanora zatovo mba handray an'i Jesosy Kristy. Nisy ny fizarana amin'ny asa sosialy, fitafiana, kilalao, filazantsara, gote ary zavatra maro samihafa. Tao anatin'ny ankizy 3:20 izay notafiana dia nisy ankizy tanora zatovo 3:70 no nanaiky ary nanolo-tena ho an'ny tompo. Anisan'ny zavatra anankiray nafinaritra tamin'izany fanoloran-teny izany ny kely indrindra dia nisy 9 taona. Rehefa noanontaniana izy ny valiteniny dia hoe za handray an'i Jesosy, zao dia izao. Za napa-kevitra ho an'i Jesosy, zao dia izao ka tsy rehefa avy eo fa zao dia izao fa za te ho any an-danitra. Vokatra anankiray santionana izay omena antsika izany ary te hiderahantsika an'ny tompo. Ny fanaraha-maso sy ny fitohizana izany fitoriana amin'ny ankizy sy ny zatovo ary ny tanora izany dia mbola hodinian'ny AFF hatramin'ny volana Desambra 2022. Etona dia maneho fisaorana feno ho an'Andriamanitra voalohany indrindra izay tompon'ny asa, ho an'ny mpitandrina Rendrenarso Alain, ho an'ny fiangonana manontolo FJKM Ambavahadimitafo, sika rehetra izay nitondra ambavaka, ny braony AFF, ny mpanolontsaina, ny mpanohana rehetra ary ireo solotena sampana nandray anjara fa nisy solotena avokoa ireo sampana anankefatra ireo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Tatitra sy teny fisaoana ataon'ny asa fitoriana filazantsara eto amin'ny fitandremana. Mialoha izany dia hivavaka isika ry havana. Andriamanitra, misaotra anao izay no ny voninahitrao.
mankalaza anao izay noho ny fiandriananao. Misaotra anao izay noho ny fitondrana endry ataonao amin'ny fiangonanao. Ianao no manatanteraka ny zavatra rehetra. Ianao no miantso anay ho mpiara-miasa aminao ary manome ny olona tsirairay ny anjara asany avy. Andriamanitra mideranao, mankalaza anao ary mankasitraka anao izay noho ny valim-bavaka ny fiangonana izao ka natanterahany tafika masina iombonana natao tany soavina fiorenana sy ny manodidina mba hahatonga ny olonao rehetra ho vonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra noho ny tehirizanao anay teo ambany fahasoavanao ka nivoaka ho mpandresy tamin'ny ady rehetra izay niaretanay nandritra izay tafika masina izay. Misaotra anao no ireo olona nomenao tamin'izany. Ray eo, aoka mirapiratra eto amin'ny fiangonanao izao ane ny voninahitra ao noho ny asa no tanterahinao. Aoka tsapan'izao tontolo izao sy ho hitany fa ny zavatra efa rava dia atsangana indray ary eo efa antitra dia avaozina indray. Ny zavatra rehetra dia averinao amin'ny fahatanterahana. Izany no angatanay amin'ny alalan'ilay niavian'ny zavatra rehetra dia Jesosy Kristy zanakao sady tomponay. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, araka izany dia misaotra ny tompo lehibe isika noho ny fahasoavany ka natanterahany tafika masina eo ambonina natanterahana teny Isoavina fiorenana sy ny manodidina. Isoavina izay fiangonana miara-mandroso amintsika nanomboka ny 7 hatramin'ny 10 oktobra lasa teo. Toy izao ny vokatra sy tatitra entina eo anatrehan'ny fiangonana ny amin'izany asa izany. Vakiparitra 4 izay mizara ho sekteur 12 no notafiana 2,5 no isan'ny tokantrano notsidihana ka olona 7,7 no voavangy. Ankizy araka ny voalaza teo 7,20 lehibe sy tanora 4,7 ireo notsidihana ireo. Raha atotaly dia 5,30 no nanaiky sy tapa-kevitra ndray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainany. Ankizy 3,20 no noraisina sy nampianarana, tanora 2,20 kosa no noraisina sy nanaovana fanentanana manokana. Olona tsy salama 2,20 no nozana fahasalamana ary olona lehibe sy ankizy teo amin'ny 500 no nozaraina akanjo sy kilalao. 20 isika no nisoatra anarana sy tonga teny Isoavina raha 20 nizara groupe natarika 12 misy olona 10 isaky ny tarika avy no mpiantafika. Ny atao hoe mpiantafika moa izany dia nitsidika tokantrano nandritry ny 4 andro natanterahana tafika masina. Tsara ny manamarika fa toy ny tafika masina iny ihany dia misy olona 3 no raisina tanana ny fitsaboana azy ara-panasy ara-batana ka nalefa eny amin'ny tompom-pitsaboana eny Ambobao rehefa avy nandalo teo amin'ny tompom-pifoazana dia nilafy ary mbola eny hatramin'izao. Io dia tetikasa iarahana amin'ny safifa. Fa raha mikasika ny fanohanana ny soavina no resahana dia mizara toy izao. Mikasika ny fotodrafitrasa, trano fidiovana sy fivoahana dia araka ny hitantsika eo amin'ny 700 hatreo hatreto no vita. Mikasika kosa ny trano fisainana dia mbola tsy nanomboka fa efa nisy ny fanomezana nataontsika ny amin'izany. Toy izany ihany koa ny fanohanana amin'ny rehetra dia efa nisy fanolorana fanomezana nataontsika. Raha ny amin'ny fitohizan'ny asa indray dia isy ny fidinan'ny reto sampana STA, Dorcas, SLK ary STK ifanentana ho fampandrosoana mandrapitapitra ny taona. Dia eo moa ilay nresahana teo hoe mijanona aketsika mila lamina izay fidinana makan'izay zany manomboka izao satria manomboka raha dia efa hisy hidina sady eny satria hitohy io suivi io mandrapatonga ny farataona araka ny voalaza. Ankoatr'izany dia faniriana ny fampijoroana sampam-pifoazana eny amin'ny fitandremana Isoavina raha sitrapon'ny tompo ka dia mbola mitohy ny asa arak'izany na fanorenana na fanohanana ary mitohatra ihany koa ny suivi ataon'ny taorena izay tafika masina vita izay sy ny maha-fiangonana miara-mandroso amintsika fiangonana rotonta hatramin'ny farantaona izay isy ho mariana amin'ny fotoam-pahamaranana amin'ny volana Desambra izany. Mbola misy moa andro atokana anaovana tatitra ofisialy sy antsoratra hanomezana ny manontolo ny fiangonana ny vokatry ny tafika masina
ara-bola ara-moraly sy tatitra ny asa vita amin'ny volana novambra. Miaraka tanterahany FF miaraka amin'ireo mpandray anjara mavitrika amin'ireo sorotr'asa novinavinaina izay anaovana ny jeritodika sy tombanezaka ary amahavahana ny fitohizan'ny fandarana asa satria mila tohizana fa tsy mijanona eo amin'ny tafika masintsika fandarana asa efa nisoitan'ny FF ho an'ny taona 2020 sy ny manaraka. Zany hoe io fotoana ray andro io zany tsy hijery fotsiny ny zavatra efa vitantsika fa efa miditra sady amin'ny fitohizan'ny fandarana asa amin'ny taona 2020 sy 2020. Raha tsy milaza aminareo ny hoe ny taona 2020 sy 2020 dia aompantsika amin'ny tafika masina anatiny ny asa rehetra sy fametrahana ireo rafitra hitaizana ara-panahy toy ny vonimbavaka isam-paritra sy ny maraim-baovao. Ary raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny taona 2020 sy 2020 any indray vao mety hisy ny tafika masina ivelany. Ary amin'izay dia somary andeha lavidavitra isika ary ho lehibe kokoa ny amin'izay asa sy ny iraka ny rahan'ny tompo antsika. Eto dia tsy adino ny misaotra antsika rehetra, mpitandrina sy biraon'ny fiangonana, ireo sampana, sampanasa, asa sy fikambanana ary kristianina tsirairay naneho fiambonana tamin'ny tafika masina iny. Fa na dia teo aza izay mbola lesoka amin'ny maha-mbola zaza vao miana mandeha antsika dia hita kosa ilay fiambonana aina sy fiaraha-misalama mahavelom-bolo nataonareo vahoaka an'Andriamanitra. Misaotra ihany koa ho an'ireo mpanohana fa maro ianareo ho fanatanterahana izao asa izao na zanaka ny fiangonana nareo tsy avy eto amin'ny fitandremana fa natsiaro sy natsapa ny adidy masina ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ho an'izy Andriamanitra tompony asa irery ihany voninahitra. Amen. Fala miaraba antsika mpianakavin'ny finoana rehetra, miaraba anareo safifa amin'izao Alahady ny safifa izao ny tompo magnakaripasoavana omba mandrakariva anareo amin'ny adidy sy andraikitra ary asa efa mampianaiky anareo tamin'ny tompo ho atao. Rehefa avy mifampiresaka tamin'ny mpitandrana sy mibaraon'ny fiangonana ary havana dia ho tanterahana raha misabotsy ho avy izao 30 oktobra tapakandro manomboka amin'ny 7 ora eto amin'ny fiangonana ny fiofanan'ny diakonina sy loholona. Amin'ity taon'ity dia indray mandeha any tsika izany no anao hetsika mikasika izany noho ny amiana ara-pahasalamana. Ny ampiofana antsika dia ny mpitandrina Andrianina Lova eny amin'ny FJKM trano vato manazary fanantenana eny Ambohimanambola eny ihany izy io. Ny loha hevitra dia ny hoe ny diakonina sy loholona manoloana ny fanompohan-tsampy. Dia koa satria moa hetsika ray izy io dia manentana antsika ho avy maro amin'io ary manentana anareo biraon'ny sokajy, anentana ny diakonina sy loholona tsirairay avy ao amin'ny sokajinareo. Azo adino ny havana fa tamin'ny Alahady ny diakonina sy loholona tokony tanterahantsika tamin'ny aprily tamin'ity taon'ity izay tsy nisy noho ny amiana ara-pahasalamana dia nizara valopy tsirairay itsika ho an'ny diakonina sy loholona ho solom-bokatra atao. Dia amin'io fotoana io zany nitondrantsika an'izay valopy izay raha ohatra ka tsy hitanao intsony satria efa elaela ihany izay dia ataovy amin'ny valopy tsotra dia asivony anaranao sy ny marobola ho fandraisanao anjara amin'izany solom-bokatra izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Tatitra fohifohy ny amin'ny komity lehibe faritra avaratra Andohalo izay nitanterahana tany amin'ny FJKM Ambavahadimitrafo fiorenana tamin'ny zoma 8 oktobra lasa teo. Ny tsara homariana kely ho antsika dia io faritra avaratra Andohalo io dia misy fitandremana 770 tsika ao anatin'io. Dia ny filoha amin'io faritra avaratra Andohalo io dia mpitandrina eto amintsika pasteur Randrianarsoalain. Ny tompoka tamin'ny fanompotovavahana moa zany ny io fivoriana io izay nataon'ny pasteur toetoerana, pasteur Rabary Aubert Lalaina. Dia taorianan'izay dia nisy ny nanao ny tatitra ny fiainan'ny faritra
nandritra ny 24 ohatra ny raisina tamin'izany ohatra ny fanofanana izay nataon'ny loolona sy diakonina tamin'ny 27 mars 2021 tany Ambohibato Akazonorina. Nisy koa ireo fampiherezana ny tsy salama sy ny miara-manjo ao anatin'ny faritra avaratra Andohalo dia ny asa samihafa dia nitanterahana avy eo ny toetry ny adidy tamin'ny faritra nandritra ny taona 2024 sy ny 2024. Dia nanarak'izay ny fampahafantarana ny tetikasa ny amin'ny 2024. Ny voalohany ny fifanotronana amin'ny fotoan-dehibe, faharoa ny famangin'ny fiangonana eto amin'ny faritra, ny fahatelo fanatrehany birao amin'ny faritra, ireo fivorian'ny sampana sy fikambanana eto amin'ny faritra. Iny zany mba alefa mialoha any amin'ny faritra any amin'ny alohan'ny faran'ny taona amin'ny alohan'ity faran'ny taona ity tetik'andro 2021 io, mba ahafahany ao amin'ny faritra zany manatrika an'ireny fivorian'ny sampana sy ny sampanasy ireny. Dia manarak'izay ny fahaefatra ny tohizina ny fanofanana ny tompon'andraikitra, ny loholona, ny diakonina, ny komity, ny birao samihafa atao anatin'ny faritra ihany io. Dia ny fanaovana ny tafika masina izay any AFF ny faritra no omena andraikitra. Dia ny fahaenina fanentanana ny fiangonana amin'ny famonjena ny fivoriana sy ny fanaovana didy. Dia ny fahafito fanohanana fanorenana fiangonana vaovao ato amin'ny faritra sy ny fiangonana sahirana. Dia ny farany fandraisana anjara ny amin'ny 520 taona ny synodam-paritany. Dia nisy moa ny tetik'andro ny taona 2024 singantsika ao anatin'izay zany ny fiofanany diakonina sy ny loholona ny sabotsy 26 mars 2022 izay atao ny betafo vavolombelona. Dia eo ihany koa ny fivoriam-ben'ny faritra izay atao ny sabotsy 23 avril 2022 ao Ambohimalaza Kanana vaovao. Dia ny tafika masina moa ho hita hoe any tsara honenana no atao an'ilay izy, fa zany hoe mbola lazaina amin'ny manaraka ihany ny vaovao. Dia nanaraka teo moa zany dia nisy ny filazalazana ny momba ny tatitra arabola izay tatitra arabola tamin'ity taona 2024 ity. Dia ny tsara ho fantaritsika ihany koa dia ny fiangonana mifamangy amintsika ny amin'ny 2020 sy ny 2024 dia irany vao martiora zany ny fiangonana miara-mifamangy amintsika. Dia zay tompoko ny tatitra tamin'ny komity lehibe faritra avaratra Andohalo io dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Izao dia vakina amintsika ny afatra voaray avy amin'ny sampana fifoazana fohibe. Mifoaza tsara, miorena tsara, aza miova, ary mahafahampianandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Korintianina voalohany 5:5, 4:7, tapany voalohany, ny 7:7. Ry havana, ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny fitondrany ny fiainan'ny fiangonana, ary ao anatin'izany rahateo isika sampana fifoazana. Tao anatin'ny 2 taona angarangidina dia azo lazaina ho nandalo fizahanttoetra mamay isika noho ny valanaretina izay hita nanerana izao tontolo izao. Mampahery manokana izay namoy havana, mirary fahasalamana feno ho an'izay marary na narary ka mbola mizaka ny takitra nateraky ny fahazoana ilay aretina. Manarak'izany, samy tokony manariana tamin'ny taona 2024 avokoa na ny fankilazana an'Andriamanitra no ny 20 taona mahampitandrina ny tonoy antsika Andriamatoa Robson Rado Lalaina Joary mianakavy. Ankasitrahana ireo izay efa nanokana fotoana sy nanamarika izany fotoana izany ka nanolotra fanomezana ho azy ireo. Mankahery manokana ireo izay mbola eo mpanomanana sy hikasa mitany anjarany. Ny sabotsy 4 Desambra 2024
manomboka amin'ny 7 sasany maraina no fampivavahana iombonana izay ho tanterahana ao amin'ny FJKM Andrenarivo Fahasoavana ary toy avy hatrany amin'ny fiofanany foibe fifampiofanany fivoazana na fofifi ny tolakandro. Tetsakilany indray ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 500 taonany sampana fivoazana. Efa tafatsangana ny trano firaketana itokanam-bavaka hiatrehana ny asa fanorenana ilay tsangam-bato lehibe ahitana rihana 3. Nametraka ny vato fehizory sika tamin'ny sabotsy 2 oktobra 2020 izay notariny filohan'ny FJKM Dr Irako Andriamazoa Mpitandrina. Hoety manangana ny trano izay tsangam-bato dia hitondra ny anjara birikiny 5,000 ariary isan'olona raha kely indrindra ny mpiandry, ny mpiomana, ny zanaky ny fifoazana sy izay kristianina tia asa soa rehetra. Tsy ho adiny hitsoka ihany koa anefa fa tena hanasanantsika rehetra ny fampivavahana ho fisaoran'Andriamanitra noho ny 10 taona mahampandraharaha eto anivon'ny foibe FJKM Andriamatoa Ravavaoelisoa Asombolanoro, mpiandry mianakavy izay manao ny asa fanompoana ato amintsika sampana fivoazana. Ho tanterahana ny sabotsy 7 Novambra 2020 manomboka amin'ny 7 sasany maraina izany ao amin'ny FJKM Antanimena Tsinanana Fifaliana ary toy avy hatrany amin'ny antsa-piderana ny tolakandro. Eto ampamaranana dia aoka samy iomana fa hanao fiaonam-be isika fivoazana amin'ny taona 2020 any Mahajanga raha sitrapon'ny tompo. Ampitaina miandalana ny fotoana sy ny dindinika tsara ho fantatra rehetra. Andeha hifampivavaka sy hifampahery ary hifanohana isika amin'izao alahady ny sampana fivoazana izao. Ankasitrahana ianareo fiangonana izay tsy tapaka mandefa ny rakitra ho fanohanana ny asantsika. Ampaherezina koa ireo izay mety mbola tratra aoriana. Mirary soa sy fitahiana ary fahombiazana ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny mpiandry ry havako. Samy ho tahian'Andriamanitra. Ho azy irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Manao sinia ny filoha Rakotondramanana ary Jaona Mpitandrina, ny Tony Robson Rado Lalaina Tsoary Mpitandrina. Elaela ihany ry havako izay mipetrahanao tao ny toeran'izay. Andehantsika hanao ny hira 7 avy ary mino. Eo am-pitsanganana anaovantsika izany hira izany satatra fimanantsika sady amin'ny Krismasy. Ny andiny ny voalohany ihany. Voninahitra ho an'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahana. Izany fiaraban'ny anjely izany ry havako. Noentina miarabantsika rehetra ihany koa. Indrindra miarabantsika ato anatin'ny sampana fifoazana no tahian'ny tompo mahatratra ty alahady fa 4 volana oktobra ity, izay alahady manokana hitondra nambavaka ny asa fitoriana filazara sampana fifoazana izany. Raha vao mandre izany hira 7 zany tsika ry havana sy ny tenin'Andriamanitra teo dia efa volinandro Krismasy ny ao an-tsaintsika. Arariny sitsany loatra izany satria zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany fankalazana an'Andriamanitra Krismasy izany. Dia manampy ny taratasy efa nalefan'ny voalanasikitana teo ry havako
manentana antsika rehetra zay manana andraikitra na mpiandraikitra zany na isika ray aman-dreny miantso anareo raha ankizy sy tanora mba iomanam-pomam-panahy isika fa manomboka amin'ny Alahady no avy zao dia hanomana ilay fotoan-dehibe eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana isika dia ny fankalazana ilay Andriamanitra tompo sy mpamonjy antsika ilay tonga nofo miara-monina amintsika ary kankalazaina indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy dia ataontsika ho zava-dehibe izany. Ny faharoa dia afaka efa nivakiana teo ihany koa isaorantsika an'Andriamanitra fa misy endrika vaovao miaraka amintsika. Efa teo tany izy nanomboka tamin'ity volana oktobra ity dia pasteur Randriana Ambintsoa onjana antenaina. Mba mitsangana eto anao pasteur aloha mba ho hitan'ny havantsika eto aloha. Izy zany no mpitandrina mpianadrara vaovao eto amintsika. Efa hitantsika tamin'ny roa taona lasa mivadina fa zao ndray tsika dia mba mahita azy miaraka amintsika izy manindro ny volana maromaro dia miarabanao pasteur. Raha soanao mandrakariva raha misy ny ilayntsika dinidinika mikasika ny pasteur dia afaka manatonatony fandarana ato isika mahazo ny numéro téléphone ho antsika sampana fikambanana asa sokajy amin'izay mety fiara-miasa iarahantsika aminy na dia manentana antsika riavana tondram-bavaka zany fizaran-draharaha ataony zany ary amin'izay sehatra azahoantsika manao azy dia tonoana mbavaka sy toano amin'ny endrika hita maso izao avantsika zao dia mirahaso pasteur mampamaingy amin'ny pasteur na mianaka ihany koa any Moramanga apasipotsy moa izay mirahaso mandrakariva tahiny tompo. Ny fahatelo riavako marina ny tenin'ny filohan'ny FJKM hoe mahazo tombony le miteny farany satria dia tsisy ambara ntsony afa voalazany zareo teo daholo ny saiko lazaiko fa ny any ataoko angamba ny kasika ny tafika masina vitantsika tany isoavina FIORENA dia ampitsangana antsika rehetra zay nandray anjara tamin'izany tafika masina zany. Na andro ray ianao ny tany na andro efatra na andavanandro anao ny tany na Alahady mitsangana riavako. Dia mba ho hitan'Andriamanitra sy ny fiangonana reo tsika fa avy nanao tafika masina tsika tonga misaotra an'Andriamanitra eto am-piangonana amin'ity anio ity. Maro moa riavana ankoatran'ireo ny tany fa noho ny adidy maro samihafa tamin'ity anio ity dia izay ireo no mijoro eto ankehitriny. Dia isaorana be dia be Andriamanitra rehefa nandray ny tatitra nataon'ny tompony andraikitra teo tsika riavana ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra mandrakariva ary dia mampahery antsika izay niombana atao anatin'izany tafika masina zany. Ny apatra Paoly apôstôly dia tena marina mandrakariva hoe miorena tsara amin'ny finoana aza miova amin'ny fanompoana an'Andriamanitra maefa be mandrakariva fa tsy foana tsy akory ny fikerezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia ny tompo tokoa mampahery antsika dia mirahaso antsika fiangonana makasitraka antsika tamin'ny vavaka tamin'ny fanohanana izay nataontsika fa tsapa tokoa fa nisy mpanohana ambavaka izay tanam-panaovana ny tafika masina tany ka izay mbola toy ny asa na ny anisoavana zany fa indrindra ny andrahan'ny tompon'ny fiangonana amin'ny fitorinan'ny filazantsara dia angatantsika ny fitarian'ny fanahy masina zany fa dia makasitraka antsika manokana riavana izay nandray anjara tamin'izany ary dia makasitraka sady antsika rehetra izay mbola iombana hatrany amin'ny fitorinan'ny filazantsara na amin'ity taona ity na amin'ny taona manaraka izay mbola omen'ny tompo antsika. Makasitraka riavako afaka mipetraka ianareo rehetra fa makasitraka antsika ihany koa riavako satria fa tapa-bolana izay no maro ny tsy niona teto am-piangonana tamin'ny fiarahantsika mivavaka tao anatin'ny fametrahana amin'ny andraikiny ireo tompon'andraikitra amin'ny FJKM teny Atsonjombe tamin'ny Alahady lasa teo. Makasitraka antsika rehetra riavana nafatazana maro tokoa sika niombana tamin'izany dia ny tompo sy ny fiadanany mandrakariva ho amintsika eo mpahafana ireny adidy sy andraikitra maro izay apetrako ny tompo amintsika ireny. Farany rakim-pisaorana misaotra an'Andriamanitra lehibe aho noho ny fahasoavana izay nomeny ahy tamin'ny nahafahako fanadinana ko manolotra rakim-pisaorana vola 5,000 ariary izay atolotra ho an'ny tany-ketsa mangataka vavaka ho amin'ny fitohizan'ny fianarana sy ny faharetana an'izany fianarana izany ary dia ny voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Iombana amin'ny vavaka isika riavako. Tompo isaorana anao ireo asa marobe izay nomenao tanterahan'ny fiangonanao ka ny fanentanana ny fampaherezana tamin'ity anio ity ny fanahinao ny tompombanay rehetra azahoany amana-tanteraka izay rehetra tandify anay tamin'izay rehetra nambaro fa misaotranao manokana ny amin'ny fitahinao ny tanoranao tompo tamin'ny fahafahan'ny fanadinana soamantsara avy aminao zany tompo ko ianao no manana hevitra heverana ny fiainana zany tanoranao izany ko dia petraka fianao tananao tompo ny tohizany amin'ny fianarana ary aretany hatramin'ny farany amin'izany fianarana izany mba azahoany manome voninahitra anao ary tsy ho azy ihany tompo no angatahana izany fa ny mpianatra rehetra na ny ankizy na ny tanora eny ny lehibe mba ho tahinao tokoa ka vita soamantsara zany satria zava-dehibe loatra ny fananany mpanomponao fahalalana fa tsy ny ara-tsaina ihany tompo no angatahanay fa indrindra ny ara-panahy indrindra ihany koa dia amin'ny anaranao i Jesosy tomponay
le loharan'ny fitahina sy ny fahasoavana no ametrahana ny fiainany zany tanohanao zany sy ny fiainan'ny fiangonanao manontolo saotra tompo amen. Dia an'Andriamanitra ny havana ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa amintsika rehetra dia somary lavalava ihany arany raha teo dia mba tsarovy izay tandrifianao tamin'izay nambara teo fa ny tompo mbanao azahoanao manatanteraka izany. Hanatanteraka ny fanatitra sika ry havana amin'ny alalan'ny rakitra koa ao anatin'ny hira iarahan'ny sampana fifoazana sy ny miasa fiano anaterantsika izany eo am-pitsanganana. Tsangana ny fiangonana.
aoka sika hitsangana ry havana nolotra ny rakitra amin'ny alalan'ny hira fa 3 sy 9 ny 14 dia faranana amin'ny AMIN'NY. Petraka ny fiangonana. Izao dia tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra sika ry havana. Tonga dia atomboka amin'ny 10 minitra ny sekoly Alahady izany. Aorian'izany dia ny firana fifoazana fa 70 ny andininy voalohany dia miroso avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra izay hanao ny vavaka fitsolovana sy ny hamaky ny tenin'ny soratra masina. Ary aolohan'ny toriteny dia ny firana fifoazana fa 70 ny andininy faharoa. Aorian'ny vavaka fangatahana dia tonga dia hanatanteraka ny asa fanompony amin'ny alalan'ny hira ny ama. 10 minitra ny sekoly Alahady. Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miaraba manokana ny ankizy sy tanora amin'izao ankehitriny izao iarivao isika. Ny Toman'Andriamanitra rainay misaotra ny amin'izao fotoana izao indray izay ahafahanay miaino ny hafatra ao dia mio ny fanainao masina izay ahafahanay mandray sy mankatoy izay sitraponao tolotra ho anay dia amin'ny anaran'ny Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Inona moa ny lohahevitrintsika amin'ity volana ity? Miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Averintsika rehetra hoe? Fanontaniana ho an'ny ankizy sy tanora indrindrandrindra. Tsy fanontaniana moa izany fa hoe mba hatsangano ange izay manana zavatra ohatran'ity isika, izay manana smartphone. Mba hatsangano ange 20 PDB. Ao PDB ny karazan-dalao jeu sy application afaka ampiasaina ao anatin'ireny smartphone ireny. Fa tamin'ny andro tsy mbola nisy an'ireny dia PDB ihany koa ny kilalao izay ny raha natao ireo zokintsika, ireo ray aman-drenitsika teo aloha. Ohatran'izany zao ny an'ny ankizy lahy. Ny ankizy lahy zao ohatra manao baolina, manao kanety na inona koa PDB. Ny an'ny ankizy vavy indray ohatra manao tsikona, manao dinety, inona koa mitsobato, vitsili, izany daholo izy izany. Zavatra hitambarana indray manao fanenjika, manao rakafina, PDB. Dia izany zany fialamboly tamin'izany. Ny amin'izao ankehitriny izao indray ary inona indray raha fialambolintsika ankizy tanora izany.
io zany mijery film, mijery dessin animé, mijery animé sur smartphone indrindrandrindra, jeux sy ny application, réseaux sociaux, ny console de jeu sy ny sisa maro samihafa. Zany zany fialambolitsika amin'izao fotoana izao. Fa andeha angeha hosikafantsika ny baibolitsika eo amin'ny Zakaria. Zakaria toko 19. Zakaria toko 19 dia ny andininy 5. Eo aroaloha hiaraka hitsangana ny ankizy sy ny zatovo ary ny tanora rehetra. Vakiako aloha dia avy eo hiarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesoa, ary eny an-dalambe ny an-tanàna dia ho feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika milalao eny an-dalambe. Averintsika rehetra hoe isa 2-3. Mahazo mipetraka vetivety. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe eny an-dalambe ny an-tanàna dia feno ankizy lahy sy ankizy vavy madinika. Isika zany, isika ankizy, isika zatovo, isika tanora. Tena sitrapon'Andriamanitra aloha zany hoe isika milalao, fa kosa milalao eny an-dalambe, fa tsy mijanona ao an-trano fotsiny ihany. Amin'ilay karazana fialamboly rehetra ny tanisaintsika teo, makarary koa ireny. Maka ohatra zao tsika hoe amin'izao fotoana izao ny tanora vao 12 taona ohatra dia efa misy aretina maro, misy tositra ambony, misy diabeta sy ny sisa. Dia rehefa atao ny fandinihana siantifika dia sy ny hoe fandinihana zavatra ataony zany, hoe inona zany mety mahatonga an'izay, dia le mijanona ao an-trano milalao jeu, dia rehefa lany atao dia misakafo, dia avy indray mijery film, dia rehefa leo indray an'izay dia sur Facebook, Instagram sy ny sisa. Zany zany ny amin'izao. Dia fotoana teknôlôjia izao tsy miteny hoe tsy azo atao ireny. Misy ihany koa voka-tsoa be dehibe azo avy amin'ireny fitaovana ireny amin'izao ankehitriny izao. Fa kosa mila asiana fetrany indrindrandrindra ho antsika ankizy sy tanora. Dia rehefa ho ferana ary ny fotoanantsika ao an-trano irery milalao an'ireny zavatra ireny, miala voly amin'ireny, dia inona zany tokony ataontsika? Araka ny ten'Andriamanitra teo tokony voaka eny an-dalambe tsika milalao, eny an-dalambe mahasalama, tsy mahavoan'ny diabeta. Eny an-dalambe eny an-tokotany zany afaka milalao miaraka amin'ny ankizy, mampifandray amin'ny ankizy sy amin'ny namana. Sy indrindrandrindra mba anaovantsika an'izay dia izany no sitrapon'Andriamanitra izay omeny antsika androany. Dia andeha hiverina hitsangana indray isika rehetra, ny tanora, ny ankizy sy ny zatovo, dia iarahantsika mamerina mamaky an'ilay sitrapon'Andriamanitra androany. Miara-mitsangana ary isika. Dia ny anaovantsika anazy ny lehilahy aloha manao voalohany, dia rehefa avy eo tohizan'ny vehivavy, dia tsika rehetrarehetra avy eo no miara-mamara anazy. Dia tononona ny boky, ny toko sy ny andininy rehefa avy mamaky. Eo ary ny lehilahy rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesoa. Misy lehilahy ve? Iarahantsika mamaky mafy be amin'ny anaran'i Jesoa ny ten'Andriamanitra. Tsika lehilahy isa 2-3. Eny ary. Eo indray ary ny ankizy vavy fotsiny ihany. Isa 2-3.
resim-bavy a atsika rehetra ary a averintsika farany a ny ten'Andriamanitra miaraka amin'ny toko sy andininy misy azy amin'ny anaran'i Jesosy ary any an-dalambe any an-tanàna dia ho feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika lalao eny an-dalambe. Toko fahavalo andininy fahadimy. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra mahazo mipetraka tsika rehetra. Io mibavaka isika tompoko. Andriamanitra o rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ray be voninahitra, rainay mandrakizay, misaotra manome anay izao fotoana sarobidy izao, andrenesanay ny sitraponao. Ianao fanay masina ny angavianay, anazava ny sainay, atakaranay ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Fa izay rehetra fetsy avy aminao Andriamanitra dia ampanginina sy roana amin'ny anaran'i Jesosy. Mitenena tompo fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo, lay teny fiainana nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka hamaky ny ten'Andriamanitra isika ry havana dia eo amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 420, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 Eksodosy toko 420, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary hoy izy tamin'i Mosesy, miakara ao amin'i Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy amin'ny olon'Israely, ka miankoho feno lavitra eny ianareo. Nefa Mosesy ihany no hanaiky an'i Jehovah, fa ireo tsy mba hanaiky, ary ny olona tsy hiakatra homba azy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe, ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehovah, dia ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12, araka ny firenen'Israely 12. Ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rainy dia nitondra fanatitra dorana ireo ka namono vato-trombolay atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah. Ary nalain'i Mosesy ny antsasaky ny rà ka nataony teo anaty lovia, ary ny antsasaky ny rà kosa natopony teo amin'ny alitara. Dia naka boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona, izay rehetra nolozain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Ary nalain'i Mosesy ny rà ka natopony tamin'ny olona, dia hoy izy, indro ny rà ny fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Dia niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy tamin'ny olon'Israely. Dia nahita n'Andriamanitra ny Israely izy, koa ny teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganohan'ny vato safira voavoatra, ary toy ny tenan'ny lanitra ny famirapirany. Ary tsy nanindrotra ny tanany tamin'ireo lehibe ny zanak'Israely izy, dia nahita n'Andriamanitra izy ireo ary nihinana sy nisotro.
Filazantsara nosoratan'ny Marka toko 420 andiny 2 ka hatramin'ny 5. Marka toko 420 ny andiny 2 ka hatramin'ny 5. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo ka noho ny efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe: raiso, ity ny tenako. Dia nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka dia nisotroan'izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy: ity no rako amin'ny fanekena izay halatsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-piavy ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Faranantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 5:10 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Romanina toko 5:20 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Fa ankehitriny dia efa akany Jerosalema aho hanompo ny olona masina, fa efa sitrapony Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantrana ny malahelo amin'ny olona masina any Jerosalema. Eny, sitrapony zany sady mpisotro aminy izy. Fa raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Ary rehefa vitako izany ka voatolotra azy soamantsara izany vokatra izany dia hiazo any aminareo aho raha makany Spania. Ary fantatro fa raha makany aminareo aho dia homba ny fahafinoan'ny fitahian'i Kristy. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana, tenao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo mandrakariva ny ariavako ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy ilay mpanavitra atsika. Fotoan-dehibe tokoa ry havako ty anio ity. Fotoan-dehibe satria ny tompo Andriamanitra, ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka no manasa ary manasa anao mba hiombona amin'ny fanasany, indrindra amin'ny alalan'ny teniny amin'izao anio izao. Ko amin'izao Alahady ny sampana fifoazana izao ary havako, ny tenin'Andriamanitra ifampaherezantsika dia arak'izay novakina teo ato amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 420. Eksodosy toko 420 ny andininy 2:20 voalohany. Eksodosy toko 420 ny andininy 2:20 voalohany. Anisan'ny nanamarika ry havako ny fialantsika tamin'ny fiboana na ny confinement zany, ny fahamaron'ireo fety aman-danonana maro izay nokarakaraina, ny fahamaron'ireo fanasana sy fifanasana maro samihafa, indrindra ny fiaraha-misakafo izay nokarakaraina. Indraindray raha lasa nieritreritra ianao hoe fangamo fa tsisy valanaretina ntsony eto amin'ity fireneny ity, fa dia tena maro mihaino ny radio ianao, mahita ny fahitalavitra ianao, mandray taratasy maro samihafa ianao, fety sy lanonana, fiaraha-misakafo maro samihafa, atsy sy aroa. Tsara ho fantatritsika ry havana fa tsy mahagaga zany satria ela loatra izay fotoana tsy nahafahana ny fanasy zay, ela loatra izay tsy niarahana mihinana izay, fa hatramin'izay izay zavatra rehetrarehetra vidiana dia mbola hafanaina aloha vao iaraha mihinana dia any an-trano any ny mihinana azy.
fa tsisy mihinana eny akalamanjana na eny an-dalambe iny fa rehefa ny vary avana ny amin'ny fiboana dia tena nyroborobo mihitsy ny fanasana maro samihafa na ny ara-pianakaviany zany na any amin'ny toeram-piasany zany indrindra fetianivon'ny fiangonana anisan'ny foto-kevy-dehibe mantsy ry avany aton'ireny fanasany ireny dia zao resaka fankatiavany ireny ary anisan'ny zavatra tsy adiniko mihitsy rehefa tonga teto Ambavahadimitafo zay dia gaga zay ary tsika tena miaramiara misakafo dia zao no afatry ny solo-tenantsika tamin'ireny tamin'izay vao tonga reny le fiaraha misakafo pastera dia mariky ny fihavanana sy famitranam-pihavanana dia tena zany mihitsy ry havana ny foto-kevitra ny sakafo na amintsika malagasy na ato anatin'ny baiboly mihitsy ary resaka sakafo resaka fifanasana dia fifamatora-pihavanana zany dia misy mpikarakara moa dia misy ny invité dia amin'ireny fikarakarana maro samihafa ireny dia misy fandaminana maro samihafa amin'ireny rehefa invité ianao zany dia tsy maintsy misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy mba hombaninao kosa akoatran'izay fiomanana manokana any an-trano any dia tsy maintsy mba mitondra zavatra kely ianao ao mety mitondra vola atao tsodrano ny sasany misy mitondra mofo mamy kely sasany misy mitondra voninkazo sasany misy mitondra ranom-boankazo samy manana zay entiny fa rehefa misy fanasana fikarakarana goavana ataon'ny mpikarakara fanasana fa ny olona saina na ny invité kosa dia mba samy mba mitondra ihany koa zay tandrify azy anio ry havana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao dia mampatsiaro anao Andriamanitra fa isan'ny invité an'Andriamanitra koa zaho sy ianao ary zao tenin'Andriamanitra zao no taratasy fanasana alefa n'Andriamanitra amintsika rehetra na isika tao tranon'Andriamanitra zany na ianareo zay manatrika ny tokantrano any mi-invité antsika ny tompo Andriamanitra fa te anamafy ny fihavanana amintsika izy efa ely zay tsy nanasany antsika izay fa tonga ny fotoana amin'ity anio ity indray te hanasanao ny tompo Andriamanitra inona ary ny fiomananao inona ny zavatra efa nomaninao andeha hiatrika an'izany fanasan'Andriamanitra zany fa marina fa Andriamanitra ny tompo ny fandaminana fa mba misy kosa zay mba anjara birikinao fa mandeha makany amin'ny havana mantsakaiza ianao mba mitondra zavatra kely maika fa eo amin'Andriamanitra izany ravako malalo amin'ny tompo eto ny tompo Andriamanitra dia manasa ny zanak'Israely zay tarihan'ny Mosesy mba iaona aminy any tendrombohitra any tendrombohitra any hitantsika fa misy zavatra be dia be tao tendrombohitra tao akoatra ny resadresaka maro samihafa nisy hatramin'ny fiaraha misakafo tao tendrombohitra tao manasa Andriamanitra nyreto zanak'Israely reto inona ny zavatra nandrasan'Andriamanitra amin'reto zanak'Israely tia ny havana aminy reto ny andrasan'Andriamanitra ry havana amin'reto invité manokana ireto voalohany indrindra dia nitondran'izy ireo fanatitra mitondra fanatitra rehefa miseho eo anatrehan'Andriamanitra efa fomba ny jiosy zany rehefa maka miseho anatrehan'Andriamanitra ianao tsisy tonga tanapolo zany fa tsy maintsy mitondra fanatitra ary dia zany ry havana ny zavatra mitranga eto amin'ity bokin'ny Eksodosy ity ary faharoany jiosy raha teo moa zany na tsy resaka amin'Andriamanitra ary fa ny rehefa te hiavana ny olona anankiroa na ny fianakaviana anankiroa dia asiana fiaraha misakafo ny avantsika ny tsimotsimo any moa dia misy famonoana ompy mariky ny famitranam-pihavanana izany dia tahataka an'izany ry havana ny zavatra mitranga eto amin'ity Eksodosy 4:20 ity te hiavana amin'ny zanak'Israely amin'ny vahoaka ny Andriamanitra ka dia manasa azy ireo ny tompo Andriamanitra mba hiaona aminy hiara ifampidinidinika aminy hiara-paly aminy zavatra nataon'ny zanak'Israely rehefa hiaona amin'Andriamanitra izy ireo dia ny ainy tsara no nitoro lalan'Andriamanitra amin'izay fomba ampiasana sy torlana ny fanatitra dia mazava tsara ny torlana ny tompo Andriamanitra teto raha ny ainy tsara sika famakina ny soratra masina teo hoy izy hoe Mosesy aloha miakatra voalohany ety i Mosesy no manelanelana aminareo zanak'Israely Mosesy zany ny mpanelanelana eo médiateur moa zany ny filazantsika azy misy mampiavana eo manaraka an'izay ihany koa tsy ny vahoaka rehetra miakatra aty fa solitenan'ilay isaky ny foko olona 70 no miakatra ety ihany koa manampy an'izany rehetrarehetra zany tsy vitan'izany fa manamboary ianareo altara dia manaova tsangam-bato 12 ho mariky ny foko 12 teo amin'ny zanak'Israely dia narahany Mosesy tsara zany ry havana nampitainy tamin'ny vahoaka hoe mila mitondra fanatitra tsika
fa mialohan'ny itorantsika an'izany fanatitra zany dia misy an'ireto fandaminana maro samihafa reto dia rehefa nandrean'izany ny zanak'Israely rehetra dia zao ny zavatra nyteneny dia ataony daholo zany dia nirahana ny zatovo teo amin'ny zanak'Israely tsy arakara ny fanatitra hitondra ny fanatitra atao amin'ilay altara izay vao namboarina. Fanatim-pihavanana moa ry havana no nataon'ny zanak'Israely satria te hihavana amin'Andriamanitra ary tia no havany reto vahoaka ireto. Dia rehefa fanatim-pihavanana tahaka an'izany dia tsy maintsy misy raha latsaka dia noentina ilay vatotrompo natao fanatitra dia novonoina dia nalatsaka ny rahany dia natao tao anaty vilia. Ny atsasaky ny rahany ty fanatitra nafafy tamin'ny altara sariny hoe iny zany anao Andriamanitra zay andray ny vahoakanao hihavana aminy. Ny atsasany kosa dia nafafy tamin'ny zanak'Israely mba ho anjaran'izy ireo ihany koa mba hazahoany manatona an'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny Tompo, izao fampihavanana nataon'Andriamanitra izao tamin'ny alalan'ny Mosesy dia tandindony ilay nataon'i Jesosy Kristy, satria nataon'i Mosesy dia ho an'ny zanak'Israely fa ny nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zay nandatsahany rany tany Kalvari dia mba atonga antsika rehetra hihavana amin'Andriamanitra. Zay ny dikan'iny raha zay nalatsaka tany Kalvari iny ry havako, ary zay ny dikan'iny divay zay sotrotsika amin'ny fanasan'ny Tompo iny, marika iny ny amin'ilay raha zay nalatsaka mba ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Ry havako malalao amin'ny Tompo, te hihavana amiko sy te hihavana aminao ny Tompo Andriamanitra. Ary zany nandefasany an'izao invitation zao ho aso anao amin'izao anio izao. Manahoana re ny fandraisanao zany invitation n'Andriamanitra zany. N'Andriamanitra rehefa tobaka le invitation tao aorianan'ireny confinement tsy araka tsonika dia zay akaiky aloha atao dia andao ifampizarazara avela ho any aloha zany fa tsy araka tsony ataontsika tahaka an'izany ve ny invitation n'Andriamanitra. Fa manasa ny Tompo Andriamanitra, manao saloha ny Tompo Andriamanitra. Tomponao dia zao tsy mila manao fanatitra intsony ianao zany hoe mandatsatra tsy ilaina intsony zany fa efa vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana tena ampy ny raha zay nalatsaka Jesosy. Iny ny fanatitra, iny lay anjaranao efa nataon'i Jesosy. Aza mihafahafa raiso ny fanasana iomana valio ny fanasana tonavany amin'ny Tompo Andriamanitra fa iny na sy mananasana aminao fa misy kely anasana aminao ihany. Ny fanatitra latsaka tsy ilaina intsony zany fa efa vitan'i Jesosy, efa ampy iny fa ny anasan'i Jesosy aminao koa dia zany manolora tena ho an'Andriamanitra. Manolora tena ho an'Andriamanitra dia vakitsika Romana 4:20. Romana 4:20 ka ny andriny voalohany elalao mamaky azy fa somatsy tsara. Romana 4:20 ny andriny voalohany ny alalan'i Jesosy manao hoe zay no rasan'Andriamanitra ampisy aminao ihany. Misidy amin'ny isan-jato ny fanatitra efa vitan'i Jesosy. Ny ray isan-jato sisa no rasan'ny Tompo antsika dia zao ny anolorantsika tena ho amin'izany fanaporan'Andriamanitra izany. Manolora tena ry ato. Ny afantarana tsara hoe manolora tena n'Andriamanitra hoe dia zao dinio ny fiainanao, dinio ny fitorantenanao, dinio ny fomba fiasanao, dinio ny famporoan'Andriamanitra, manakaiky an'Andriamanitra ve ny zavatra ataonao sa vao maika mampanalavitra anao an'Andriamanitra. Fa ampiaviany Jesosy eny amin'ny raha manolatra dia ny tompo mitsy manavaka ny manompo azy, ny mino azy, amin'ny tsy mino azy. Fa amin'ity aniny ity dia anao no manino tena. Ny ataoko ve, ny fisainako ve, manakaiky an'Andriamanitra sa vao maika mampanalavitra an'Andriamanitra. Fanolora tena manolora ny aminao manontolo ny zato isan-jatonao ho an'Andriamanitra sy ny asa zay voan'ny fiangonana. Eto rahatrean'Andriamanitra
Andriamanitra izay nitahin'Andriamanitra anao. Ato an'izay mana, zanaka ho an'izay mana, zafo an'izay mana, reto anao natrehan'Andriamanitra tahaka nataony Josoa hoe fa raha izaho sy ny ankonako reto fa maty eo fanoratenao eto zay nitahin'Andriamanitra anao koa. Zaho sa tsy amanana hoe izy ny tsy manitahin'Andriamanitra fa tsy manovola sara na fanalina sara aza matanafana maso dia izy ametsiny an'Andriamanitra eto fanjava-lehibe dia zao zay nitahin'Andriamanitra anao mety manafina an'Andriamanitra ireny ampiasao ireny fa ianao dia tsy tompony fa mpiango vola vita ianao mpiango vola vita tsy tompony ianao fa mpamerino ianao mpitantana ny fananana men'Andriamanitra anao fa tantaninao ireny hoentinao manao asa soa sy hoentinao manao ny asan'Andriamanitra zay efa ambolatena asan'Andriamanitra sandrasan'Andriamanitra feno zany dia zao miainvite anao tompoandriamanitra mitondra fanatitra dia mifanoratenanao sy ny manodidina anao anompo sy an'ilay voninahitra an'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny zanak'Israely. Fa ny zavatra faharoa efa rehefa manasa ny zanak'Israely ny tompoandriamanitra dia tsy hoe mitondra fanatitra ihany aloha izy ireo tsy zany ihany fa ny zavatra faharoa ataony eto ho an'ny olona inviten'Andriamanitra zany ho an'ny olona mamaro ny antso mpihavana ataon'Andriamanitra dia manao fanekena. Manao inona hoe manao fanekena azany raha teo no ataon'ny zanak'Israely eto ho raha tsy tahaka ny ataontsika rehefa misy fanasany misy dididika maro samihafa dia manakeninaitsika ohatra hoe dia ny tainona dia zao koa alady fifoazana dia fotsifotsy daholo anaovantsika zay zany ny taina ity ny tenin'Andriamanitra ataontsika fanefy misy any koa any fanomezana rehetra dia ataontsika fomba malagasy fomba kristiana misy zavatra tahaka dia tsy maintsy eketsika zany raha teo toky sika amin'ilay fanekena. Dia ny zanak'Israely dia avana rehefa nambara tany didinika rehetra nataon'Andriamanitra hoe tondra fanatitra no olona fitopony miakatra ety misesa mifanelanelana dia afafia aminareo raha ny fanatitra dia miakaraty amin'izay nareo rehetrarehetra dia nanana zanak'Israely avokoa zany ary olona izy amin'ny fahatelo tapany faharoa sy ny fahatelo tapany faharoa manao hoe ny teny rehetra zay nolazain'i Jehova dia ataonay. Ny teny rehetra zay nolazain'i Jehova dia ataonay. Fandamina fanasana dia tsy atsakasy zany dia tahaka an'izany nataon'ny zanak'Israely mpiava. Ny tompoandriamanitra moa efa nifanekena tamin'ny razam-beny izy ireo ary Andriamanitra tsy mba olombelona izy tsy mba mivadika amin'ny fanekena fa io zanak'Israely kosa no andrasany anamafy ny fanekena zay nataon'ny razam-beny. Rehefa tariavana ny fanekena hoe fa maniny ianao mivavaka amin'ny fiangonana io dia mivady hoe databe naike nanao ny fiangonana io e bebe le taona rano taminanaovana riky tamin'ny dia zavatra tahaka an'izany mataretsika izy tsy dia ratsy akory fa nilaza sy ny asa nataon'ny ray aman-dreny be tsy taloantsika amin'ny tanitsaitsika fa eto zany azao tenin'Andriamanitra dia ny asa nataonao vary teninao ny fanoratenanao zany dia davin'Andriamanitra rehefa manasa sy manasa avako malalao tompo reko anisany veriteny ataon'ny sampana fitoavany mila dia nendray isan'andray ivelana an'izany na zay anatin'ny sampana fifoazana na isika zay tsy ivelana sampana fifoazana fa ny tena dikany hoe olona mifoly aho dia olona tena resy lahatra ny famonjen'Andriamanitra azy ka maneo mpavy maso dia tanyretanitra ny fanekeny amin'ny tompoandriamanitra tsy amin'ny teny ihany amin'ny asa zay atao rehetra anatin'ny fiangonana fa indrindra amin'ny fiainany andavanandro manekeny amin'ny tompo Andriamanitra. Miavaka manao anisan'ny zava-dehibe rehefa manasa ny zanak'Israely ny tompoandriamanitra dia ny faharovana izy ireo fanekena teo anatrehan'Andriamanitra ary rehefa nanao fanekena izy ireo dia natenan'Andriamanitra anakaiky azy. Tamin'ny voalohany Mosesy aloha fa rehefa nanao ny fanekena izy ireo dia nasain'Andriamanitra ka afaka nanakaiky an'Andriamanitra. Soratra masina hoe beriteny hoe nahita an'Andriamanitra izy ireo fa tsy azo raisana vaky telo moa zany fa i Mosesy ihany no tena nahita an'Andriamanitra fa ny zanak'Israely reto
dia somary lavitavitra fa ny tiana ambara amin'izany dia zao hoe tena nanatrika an'Andriamanitra izy ireo ary Andriamanitra tena nanatrika azy. Miavaka malao nambara tamin'ny teny fiangoana le anio dia mbola manamafy ny invitation manao. Mety manana izay tsy fahatanteranao ianao, mety be tsy vitanao, mety mifanohitra amin'izay koa nataonao, fa tady tsara fahazana bebe amin'Andriamanitra ianao. Azany mba manasany asa ny asany ianao, ary miasany antsika amin'ny tiany fa zao hoe saina aloha ny fanekena izay nataonao teo anatin'Andriamanitra. Firy zay ny fanekena nataonao mba saina aloha hoe tahatahaky ny ahoana nanatanteranao azy. Iaka ohatra fosika zao hoe rehefa mitorany zanatao batistika dia anisan'ny fanekena rehefa manao batisa amin'ny zaza dia hoe manaiky anompan'Andriamanitra ka atonganay ho fianarana manreto zaza ireto amin'ny andro fiainanay. Zany hoe le ray aman-dreny mamotra zany atao batisa manaiky ho modely. Aiza ho aiza moa le avana ny fanatanterantsika tena modely. Eo anatrehany zanatsika ireo tena modely tokoa teo moa zany dia voalaza hoe anisan'ny kilalao fahiny tany angamba fa ray lentanambe loatra no sarosarotra aminanao zao ray le tokotany. Ankehitriny le izy rehefa milalao dia milalao micro amin'ny karaoké maro samihafa sy milalao ao trano ao. Fa indraindray tsika ray aman-dreny variana mibetiny ankizy fa tsy mijery ny ataontsika. Ny anisan'ny fananarana sy fanabeazana mahomby indrindra tanterao izay nekenao teo anatren'Andriamanitra. Rehefa nanotra ny zanakao amin'ny batisio anao nanaiky anao modely ho azy dia sempiazy zany. Fa sanatry manatendena sao dia mpitaripaty vilam-bavy ianao, hafa lazay ny bavanao dia hafa ny toroan'ny molotrao. Fa zao izay fanekena nataonao. Mpandray ny fanasan'ny tompo ianao. Anisan'ny fanekena nataonao teo tampon'ny altarany hoe azo ty vavaka ary anaky baiboly isan'andro arak'izay azo atao. Ny sasany diso fa le arak'izay azo atao dia le fandraisany sasany le arak'izay azo atao dia hoe zany hoe rehefa tayanao dia manao dia rehefa tsy tayanao dia tsy manao. Tsy rehefa dikan'iny dia hoe amin'ny maximum indrindra fiteny faran'izay zokiny indrindra arak'izay tena azonao atao amin'ny tena maximum misy anaovanao azy zany ao anatin'ny andronao isan'andro. Hatraiza afaka ny fanatanterantsika an'izany. Aiza ho aiza ny fiainantsika an'izany fanekena fa mbola maro ny fanekena izay nataontsika teo anatren'Andriamanitra anao dia aladin'ny fifoasana. Anao fanekentsika mpiandry isezay manambady, anao fanekentsika manambady. Betsaka ny fanekena izay nataontsika ry avy tady tsara. Fa isika olombelona no afaka mifamitaka satria indraindray mety tsy misy ny tsy mifankahita. Fa Andriamanitra tsy mba azo fitahana, Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa tena hitan'Andriamanitra, henin'Andriamanitra zay rehetra milazainao. Fa tady io rehefa nafany fanekena ho an'ny olona fetsifetsy dia ohatra mandeha ho azy. Fa tady io fa zava-doza ny fanekena. Zao mba zava-doza azy. Rehefa manaiky ianao ankehitriny dia tahaka ny misy makasary ianao zany. Dia rehefa amin'ny fitsanganany tena maty aseho amin'ny écran géant. Io anao fa manao le fanekena dia aseho amin'ny écran géant koa. Io anao sanatrin'izany tsy mahatanteraka an'ilay fanekena. Na io anao mahatanteraka ilay fanekena hoe afaka malaloto. Mampieritreritra zany. Mampangitakitaka izany. Fa isika zatra miteny loatra, zatra manaiky loatra, zatra misehoseho loatra fa zao ndraiky io sany tenin'Andriamanitra tena mpanatsika. Manasa anao Andriamanitra, tanterao izay nekenao. Asa ny andrasan'Andriamanitra aminao, fanoloran-tena ny andrasan'Andriamanitra aminao, fijoroana vavolombelona ny andrasan'Andriamanitra aminao. Ohatra fakatahaka filazantsara velona azo vakina ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Saroby ary afako fa tianao Jesosy. Ary raha ny tsara ny famakinan'ny filazantsara araka ny lika teo tsika dia nasehon'i Jesosy tamin'ny fanasana izay nataony tamin'ny mpianany, nambarany hoe ity ny tenako izay vakina ho anareo, ity ny rako izay lalatsaka mba ho fanekena, ho famonjena. Ry afaka malalo amin'ny tompo. Jesosy mampianatra antsika
gname modely atsika amin'izany fanoavana fanekena sy fanekena izany tianao ny tompo ny fanasan'ny tompo ny fiarahana mivavaka dia entraînement ataontsika amin'ilay fampakaram-badiny zanak'ony ratra izay any amin'ny fanjakany lanitra tianao viariavako ny tena mba ho invité d'honneur amin'izany fiarahana lehibe sy fiarahana sakafo lehibe zany tianao rehefa mahazo toerana dia avela tsara eo anao fa tsy helingelenina ntsony hoe mivoa anao fa tsy ara-dalàna ny akanjonao mivoa anao fa tsy manana invitation tianao nitsotratran'izany izay rehetra ny ekenao teo anatrel'Andriamanitra mbola fotoana amin'izao anio izao tanterao izany tanterao ampitiavana fa hoy Jesosy ato amin'ny filazany tsara araka matotoko fahadimy angeliny favita amin'ny telopolo manao hoe aoka ny teninareo eny dia eny tsy dia ho tsy fa zay ivelan'izay dia avy amin'ny ratsy man'Andriamanitra ne mivoninahitra fanifanahin'ny tompo kosa hiasa maheo anatsika ka soady motsika fa invité d'honneur an'Andriamanitra isika soady motsika ny fanatitra fa miona amin'Andriamanitra isaky segondra isika fa indrindra efao zay rehetra ny ekenao teo anatren'Andriamanitra sy ny olona eny fa na dia ny ekenao tamin'ny zanakao aho fa zava-dehibe amin'Andriamanitra izany fa aoka ny teninao eny dia ho eny ho tsy dia ho tsy fa zay velan'izay dia avy amin'ny ratsy an'Andriamanitra eny ny voninahitra amen. Eoana mivavaksika rehefa endre zany hafalianay tompo Andriamanitra renay fa dia nampahafantarinao anay tamin'ity androany ity indray fa ay isan'ny olona izay nasainao izany ary androany dia renay ny taratasinao izay manasa anay ho isan'ny vahoaka amin'ny fanjakanao rehefa asainao tokoa ary izay tompo dia nampahafantarinao anay tamin'ity androany ity fa misy fiomanana izay tokony ho tanterahanay eo anoloany izany anisan'izany ny fitondrana fanatitra te hiavana aminay tokoa ianao Andriamanitra ary isan'izany no nanaovanao fanasana ho anay tsy misy fampihavanana nefa tompo raha tsy misy raha latsaka tamin'ny andro zanak'Israely dia mivatotrombo no nanatanteranay izany fa manana tombony kosa izahay ankehitriny satria ny rany Jesosy Kristy mihitsy no fanatitra velona nanolona ny fahotanay sy ny mombanay manontolo teo anatrehanao Andriamanitra ary eo anoloan'izany zavatra tokana tompo no andrasanao aminay dia mifanolora-tenana toa mahatsiaro menatra sy mangay ihany izahay tompo satria ay zavatra tahaka izany no andrasanao aminay fa tsy nahatanteraka izany izahay ary endriky ny fanolora-tena izay hoentinay eo anatrehanao ny fanoloranay izay rehetra avy aminao Andriamanitra mba hoentina manompo anao tompo tehiriza ty anatinay izany fampianarana izany afatra tianao iainanay sy ivelomanay izany mba ho fiainanao anay amin'ny androm-piainanay rehetra manomboka izao ka atsiaro izay fa efa nahazo fanasana ny anany andrasanao dia nitondranay ny tenanay ho fanatitra velona masina sitraka ao Andriamanitra nampianatra anay ihany koa ianao fa isan'izay fiomanana andrasanao aminay ny fanaovanay fanekena toa faly izay satria maro taminay neny efa nanao fanekena teo anatrehanao ary tsy vitsy izany fanekena izany fa mahatsiaro menatra ihany koa izay tompo satria tsy nahatanteraka tsy nahalavirary ireny fanekena ireny soa anefa fa teo ny teninao izay mbola pirofo-pitiavanao matoa mbola ampahafantarinao aminay tamin'ity androany ity dia amin'izao sisa izao tompo hiasa ty anatinay tokoa ny fanahinao masina ka sady anao fanekena eo anatrehanao mandrakariva izay no anatanteraka sy halavirary izany mba tsy ho menatra ianao rehefa miverina eny amin'ny rao alilanitra ka mahita anay izay nanao fanekena teo anatrehanao tsy nanao ny sitraponao dia ankehitriny ihany koa tompo nampianatra anay ianao fa rehefa mivavaka izahay ka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia tanterahanao izany mivavaka ary izay tompo
ho anay tsiraray avy izay tonga ato amin'izao tranonao izao. Izay rehetra nambaranao tamin'ity androany ity dia ho tehirizinao aty anatinay amin'ny alalan'ilay fanainao masina, ka ahafahanay manapa-kevitra ny ho tisy hanompo anao amin'ny fonay manontolo. Dia omenao hery izay tsiraray avy ireto mpanomponao ny amin'ny asa atao hivelomana, mba hita fahombiazana tokoa Tompo, ary ho eniky ny fitahianao. Mivavaka ho an'ny mpianatra rehetra, ianao Jesosy Kristy no hanolo-tsaina ho an'ny tsiraray, ary indrindra ampahatsiaro azy ireo fa tsy ataonao mitovy tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, ho ataonao ho loha amin'ny fahatsy ho rambiny ary ho ambony fahatsy ho ambany. Mivavaka ho an'ny asa fanomponay tsiraray avy ihany koa, fa ay manomboka izao dia tsy amin'ny mivava fa amin'ny ataonay mihitsy no tokony hanekenay ny fitiavana anao Andriamanitra ny amin'ny fanomponanao. Mivavaka ho an'ny fahasalamanay tsiraray avy, ianao Andriamanitra anie no hiasa mandrakariva hanome herin-tanjaka fahasalamana, mba ahafahanay miatrika ny fiainana andavanandro, ahafahanay miatrika ny asa fanomponanao. Ary tsy vitsy aminay izay tonga eto Jesoa, manana olana dia hoentinay eo anatrehanao izany satria ianao nefa laza, fa makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Dia renao Jesoa ary fantatrao ny momba anay manontolo, fa tsy izany ihany fa maro ireo izay tianay hoentinay eo anatrehanao. Ianao ary mivavaka mangina izay asandratra eo aminao Jesosy Kristy. Renao Tompo izany vavaka izany, ary mino izay fa mamaly vavaka ho anaynao. Mivavaka ho an'ny fiangonanao izay, indrindra ny FJKM Ambavahadimitafo, mba omenao hery mandrakariva ny tsiraray, ahafahana miatrika ny fanomponanao, hijoroana ho vavolombelonao. Isaorananao fa totosa sy lavirary ny tafika masina ivelany izay natao tany isoavina. Ianao Andriamanitra ny nalavirary izany rehetra izany. Ny anyangatanay Jesoa dia ny ahafahan'ny fiangonana mitombo mandrakariva amin'ny fanomponanao ny amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka ho an'ny sampana fifoazana manokana izay Alahady natokana ho anay ity Alahady ity. Ianao Andriamanitra anie no hiasa ao anatin'izany sampana izany, mba ho sampana velona, ho sampana fitaratra sy modely hijoro vavolombelonao. Ary amin'ireo asa maro samihafa tanterahana dia hisehoany ny voninahitra ao Andriamanitra tokoa. Mivavaka ho an'ny sampana fifoazana rehetra manerana ny sahan'ny FJKM ihany koa, ianao Andriamanitra amin'ny asa amin'ny isam-batan'olona, mba ahafahana mijoro vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa eny amin'izay rehetra atao. Mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, isaorananao fa totosa sy lavirary ny fampompivavahana, nametrahana ireo olom-boafidinao amin'ny andraikitra izay miandry azy ao anatin'ny efa-taona. Ianao Jesoa ny hiasa amin'ny tsiraray, manomboka hatrany amin'ny mpitondra hatramin'ny vahoaka kristianina, mba tena hijoro vavolombelonao ary aneo ny fahagaganao eto amin'ity nosy Madagasikara ity. Ka nirinay Tompo, ity nosy malalana ity naroviana dia mba ho firenena kristianina mandrakariva. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay irery ihany, ilay fanampianatra sy nampiombona anay hivavaka manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay niny anna sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanay, fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Hanatanteraka ny asa-pifoazana sika ry havana amin'ny alalan'ny asa sy fampaherezana. Tsarovy ry havana fa tena sitrapon'Andriamanitra no anatrehanao amin'izao asa-pifoazana izao. Koa manasanao ny tompo ankehitriny hanatona azy amin'ny alalan'ireo mpanompony izay nantsony hanatanteraka noho ny asany. Koa ho fiantsonan'ny fanahy-masina sy homanan'ireo mpiandry dia ataontsika ny firana FJKM fa 670 ny 1 sy 3. Hiaraka hivavaka isika ry havana. Jesosy Kristy ho amasinina miaraka amin'ilay Raitsyto sy ny mpanahy masina ny anaranao. Misaotra anao zahay satria manaiky hiaraka hiasa aminay eto ianao, ampahery ireo olonao, mamelany eloko izy ireo fa mandiovy amin'ny rano masina ne izy ireo, fa mangetahetanao ny fanahy ary maniry anao fatratra ny nofony. Aoka ny fanahy masinao hiara-hiasa amin'ny mpanomponao ka hanazava ny fon'ny olona ary hanapaka ny tenim-pahefana. Dia ny fanahy maherinao ane hiara-hiasa aminay eto ka hanome ilay fampaherezana izay omenao ho an'ny mpanomponao. Ankehitriny Tompo dia ianao no ampahery an'ireo mpanomponao ka hanapaka ny tenim-pahefana ao am-poniny tsirairay avy. Dia ianao ilay miamboninaitra no hiteny ary hita fahagaganane izay rehetra miandry anao. Dia amin'ny anaranao
le omemboninahitra no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Vakinantsika tem-pahefana entina andrena zoasamasan'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izao mankany amin'ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny ray, ary iza no mianareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay. Dia mifanahy ny fahamarinana izay tsy azo izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Ary izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjeny, fa izay tsy mety mino no elohiny. Ary izao famantarana izao no anarak'izay mino: amoaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray zava-mahafaty, handray menarany izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy izany. Hametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina any an-danitra ka nipetraka eo an-tananakavan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny, ary Tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary indray Jesosy taminy: fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinainy, ka hoy izy taminy: raiso ny fanamasina, na elkiza no avelanareo dia ho voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra mankasitraka ianao izahay noho ny amin'ny teninao, izay teny maranitra tahaka ny sabatra roa lela, entina andravana, entina hananganana ihany koa. Ankehitriny Tompo, aoka ianao hijoro eo anoloan'ny tsiraray izay manatrika ianao ka hanamarina izay nolazainao, ary tafio ny fanainao masina koa ny mpanomponao. Raha moka ny asa sy androka ny asa matin'ny Satana, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ireto vahoakanao reto Andriamanitra. Dia ianao Tompo no aoka ho raisin'izy ireo am-pony, ho fiainany ka tonga azy ireo tokoa hanaiky, hibebaka, handray ny famonjenao taonao Jesosy Kristy. Dia misaotra mpamonjy eo fa amin'ny anaranao no ahafahanay miasa sy mivavaka toy izany. Amen. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, Tompony Tompo, mpanjaka mpanjaka, Andriamanitra velona, Tompo fahefana rehetra ety ambonin'ny tany ka hatrany an-danitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, nandidiana sy andravana, anapotipotehana ny asany devily Satana rehetra, voaka tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto. Didiana sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mifanahy lainga, fanamamitaka, mifanahy ny aretina, fanakorontanana rehetra izay ataonareo ny tokantrano tsiraray avy any. Potehana sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mifampahoriana rehetra ataonareo amin'ireto vahoaka an'Andriamanitra reto. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mifanahy mifanompotsam, mifanahy mifijangajangana sy ny asa matin'ny Satana rehetra. Any amin'ny farimy rehetra hafa any amin'ny hafobe ny anjara toerinareo ry Satana.
any jesosy kristy reto vahoaka an'andriamanitra ireto ary efa novidiny jesosy kristy tamin'ny rano ka tsy hananareo fahefana intsony amin'ny anaran'i jesosy kristy manan-kera avy any nazareta no andidina sy anapotipoteana ny fanahy ny tsy finoana ny fanahy ny fahavarianina tsy mivavaka fanahy ny fiemorana rehetra miala amin'ny anaran'i jesosy kristy eto anareo sy ny mandanareo satana any amin'ny farimy rehetra hafa any amin'ny afo be ny anjara-toeranareo tsy manana anjara amin'ireto vahoaka an'andriamanitra ireto ianareo any jesosy kristy ty fiangonana ity any jesosy kristy vahoaka an'andriamanitra eto miala amin'ny anaran'i jesosy kristy eto anareo satana sy firongonareo. Mbola vavaka isika tompo jesosy misaotranao fa voaroaka tamin'ny anaranao satana fahavalo misy matoky izay jesosy fa nafatotrao any amin'ny farimy rehetra avy izy ireny indreo ary ny vahoakanao jesosy menatra sy mangahiay trotraky ny otana tao ho any amin'iza moa izy ireo jesosy ao aminao rery ihany no ahitan'izy ireo fiainana dia le fiainana mandrakizay izay efa nomaninao an'izay rehetra matoky sy mino anao koa ankehitriny tompo ampaherezo izy ireo atanjao mba ho voninahitra ao izay rehetra miseho amin'ny fiainana ka na aiza n'aiza jesosy alehan'izy ireo tsirairay avy dia mba ho vavolombelonao sy ho fitaratra aminao ny antom-pisiny eto amin'ity izao tontolo izao izay nametrahanao azy dia amin'ny anaranao jesosy nanaovany izany vavaka izany amen. Iava malala amin'ny tompo te hiavana aminao jesosy ka ho anao izay tena ny bebaka tokoa ka nanavao mifanoloka ny tenany indray androany ho an'i jesosy tompo izay anao fanaritra ny tenany dia hoy jesosy tompo aminao ankehitriny manao hoe makanisa ty ianareo izay miasa fatratra sy mahavizatretana fa izaho hanome anareo fitsarana ndao ary tompo mandroso ahy. Ao anatin'ny hira fa 8:20 amin'ny firana FJKM no anatonantsika ny mpiandry. Faenina amby 20 sy 726.
manantonana ribe-indrafo ny olo-matrany fapesiasy sy rerakampo karasona mankehitry ny maty ome hoana vava ny sasatra ampiadano ny masonaja ambazava ny rofiny volay sitra karatriza anatonana ny tsy hofarofinjo fa izy nia nahady vaovao ka sitrana tsara ny vony nipatany so amisyana no izy ny olonakoa ahitany vony nahitrao rizoky malalatsy telo amby valopolo sy telonjato 383 manasantsika izay mipetraka tompo mba hira mafy fa anisan'ny manome fifaliana sy ny firana Panota azamanda Jesu miantso kamiova mamanatona azy izao izy amonjy anao mivoizany landitra indro Jesosy izy no ao aiza no isy anao be aiai fa ianao no tsy mandroso fanyan'izao dia tapao ny evitrao ka miovatry izao mivoizany lanitra ripireny reny lavitra indro Jesosy izy no ao aiza no isy anao mba miverena rehatry izao kararady ny andronao fa ny adio sy masilao ka mamodia izao mivoizany lanitra ripireny reny lavitra indro Jesosy izy no ao aiza no isy anao 7,409
zaza-piodina mba miverena atsoiniray isika matra ampotsy terena indreto izay miaiky faratsy maratra ny rafisitrano izay sitrano izay fasina mitoetrana sitrano izay fasina mitoetrana kamendriko faty sy very izay irazanay dia nanompo ny raty kanarainay riray ojereo ka dia vonjeo mba ho zanakao mba ho zanakao zahay mitanondikisa mba ho zanakao zahay mitanondikisa sitraniko ny fiemorana-reo ry zanako tsy ampanjomboniko aminareo ny tapako zay irina iore ao amponay faray ianao faray ianao mampionona ny odona faray ianao mampionona ny olona 7,717 Nandamona welau raikyo sao de teu diau maniry ankinantratrana sao de teu diau Sao de Deus
raha tsy mendrika ny ozanaka sao de teody aho ataovio isan'ny mpanompona sao de teody aho Indro fatazako ny sandrina sao de teody aho mitsotra mba isakambinare sao de teody aho roa amby dimapolo sy efajato 452.
7,5 359. Mbola revavaka isika. Andriamanitra ranay Jesosy Kristy, misaotra fa vita ny asanao nampanaovanao anay tamin'ity andro an'ity. Apetraka aminao ny fiainana reto ondronao reto, Tompo, mba hitafianao tsy hitovy amin'ny idirany teto ny voany eto, fa handray ny fahasoavana sy ny fitiavana avy aminao Jesosy Kristy sy raisiny teto, ary hamakivaky ny herinandro izy ireo tsiraray avy, mba ho feno anao amin'ny sehatra izay misy azy ireo tsiraray avy, ho voninahitry ny anaranao, mba ny elatra ao Tompo no ialofanay. Misaotra Jesosy io, amen. Misaotra ny Tompo sika ry havana tamin'ny fahatanterahana izay fotoana rehetra izay. Misaotra noho ny famelan-keloka izay nomeny antsika. Misaotra noho ny fahasoavana be dia be izay nitononony tamintsika. Koa mialohan'ny any loram-pitandra rano-tsodrano dia eo am-pitsanganana no hanaovantsika ny hira fa 2:300 ny andininy voalohany sy faharoa amin'ny FJKM. Oh
mivavaka aza mitsahatra isaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitafon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy anareo. Aza manao ny fanahy, aza manao tsitsiona ny fahananiana, makaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara fa adino ny fanao ratsy rehetra. Azo tanteraka aminareo ny misodrano tonoana manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanany amasina nareo samy tanteraka kaokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ampiranareo tanteraka tianantsiny amin'ny fiaviany Jesosy a Kristy tontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady hivianona manefa izany. Amen. Tenakenareo ny vato. An'Andriamanitra ileriany ny voninahitra. Amen. Thank you.